Secret zany le izy raha ohatran'izany dia atao secret le izy zany mba tsy havoaka ao am-piangonana fa izy dia olona tena miady amin'ny fitorohana zava-mahadomelina sy ny fisotroana satria olona tena mpanan-karena be. Manana banky sy ny sisa dia efa ilay fiainana madebadeba an'izareo mihitsiny ohatrany tsy mety intsony. Raha tsy mandala amin'izay. Ditanareo ny président vokovoko manga fohy be zany hoe vokovoko manga manerana Madagasikara olona tena mpisotro toaka be tsy faran'izay zokony tena efa tao ambaravarany fahafatesana tao amin'ny hôpitaly no naheno filazantsara no nandray ny antson'i Jesosy izy nanoana andreo am-pifitsiro voalohany indrindra ary izy no lasa président ny vokovoko manga maneran-tany efa maty izy zao efa vita ny adidiny efa maty izy ny président fa tena nanao sacrifice izy ny vola laniny tamin'ny toaka rehetra nanaovany asa fanasoavana izy niala ary izy lasa lehibe amin'ny vokovoko manga manerana Madagasikara. Dia hitantsika amin'izany fa nantantara Paoly ary i Saoly mpanendrika fivavahana mpamono olona fa nahan'olona maro efa sy mba isolo nefa ozy ny ten'Andriamanitra ny adala n'izao tontolo izao no vidiko ampamenatra nyendry fa itsika izay manao azy efa mijoro tsara kosa dia ako tsika hitandrina fa andaotsika lafo satria kely foana zavatra minganany satananao dia ao ianao tonga lamaka indray. Ary zao no mampalahelo amin'ilay fiainam-panahy. Ilay fiainam-panahy zany tsy tsotry ny fiainam-bavaka hoe azo raisina direct hoe raha androany tsy navita mivavaka mihitsy tsy nanana fiainam-bavaka raha pitso le izy afaka manoratirapazy an'izay fa le fiainam-panahy ohatrin-drano tovozina any anaty lava-drano. Zany le fiainam-panahinao io zany tsy azonao finoana fotsiny eny fa mila mihitsy ianao miverina any amin'ilay source hoe taiza ianao nahazo am-panahy taiza ianao ny tena namelona inona ny zavatra tena namelona fanahinao indrindra ka nahatonga anao nahery miverina any amin'ilay source ny inganao mihitsy ianao fa tsy azonao fenoana eny aty tsy azonao atao ratirapazy zany ny fiainam-panahy hoe raha tsy vitako androany toko raha riva raha tsy izay le izy fa le izy zany mila feno foana ny degré an'ilay fiainam-panahintsika zany mila feno foana fa tsy zavatra hoe fenoana na zavatra amboamboariny ka zay ny mahatena sarobidin'ilay izy hoe zay ny mahatonga le hoe raha voiny foantsika tafalatsaka hoe anaty fanafitoanana anankiray na mianjera amin'iny dia tena hitantsika mihitsy hoe savolaina mihitsy tsika indraindray ary raha ohatra ka tsy niambina ianao ny tafitoana dia tena savolaina ianao vao tafaverina andreo amin'ny toerana izay nametrahan'Andriamanitra anao ary mampalahelo dia izao hoe vidiana lafo izy ny tena Andriamanitra nomena maimai-poana izy raha natolotra Jesosy Kristy teo amin'ny azo fijaliana fa raha manombo azy fanondrony ianao dia vidianao lafo tena vidianao lafo amin'ny volamena hozy izy amin'ny safira amin'ny volafotsy sy tena hoe vidianao lafo ny fiverenanao indray ao amin'Andriamanitra tahaka ny fotoana izay tena hoe nahafana foanao tena nanomponao an'Andriamanitra iny dia tena hoe vidianao lafo raha toa ianao ka lafo dia tena vidianao lafo vao tafaverina indrainao amin'ny toerana izay nametrahan'Andriamanitra anao tamin'ny fotoana iny. Ka izay indrindra ny tena hoe angatahana fahonoana tena antsika indraindray mantsy dia tsy fahaizantsika mionona no mahatonga antsika mivoaka mivala mahatonga antsika manao zavatra izay tsy tokony ho ataontsika satria tsy mahay mionona tsika. Raha raisiko ohatra fotsiny izao hoe misy raha ohatra antsika zany miasa zao aty amin'ny tany aty ampitan-dranomasina aty dia ny mpampiasa antsika tsy mazava ho azy tsy mitovy firenena amintsika ny mpiandraikitra antsika koa mety misy lehibe ambonimbonitsika hafa firenena mety hanavakavaka nambambany antsika dia nefa ny eo ilay plasy imetrahan'Andriamanitra anao ary za tena resy lahatra hiavana malala hoe reny toerana metsahatsy any ametrahan'Andriamanitra antsika reny misy sedra tsy maintsy lalovantsika eo satria misy zavatra mifanahaka amin'ny zavatra iny ho ametrahan'Andriamanitra anao tsy ho ela dia apetra ny anaty entraînement ianao tsaro foana hoe Andriamanitra dia manana hevitra hiverana antsika manana planina tsara lavitra no ny plan izay eritreretintsika amin'ny fiainantsika manana planina
tena hoe manana hevitra tsara lavitra mihitsy Andriamanitra no lehetreretina hoe tsara eo amin'ny fiainanao ary tsy takatry ny sainao mihitsy ny fipoahan'iny zavatra iny. Iza moa nanapo ny zanak'Israely ve zao raha tany an-hevitra dia nanampo hoe raha ho kapohana ny vady dia voaka ny rano? Tsisy. Na hoe hibaiko fotsiny te hihinan-kena izay dia manidina amin'ny papelika dia samborina, fa miasa amin'ny fomba mahagaga tsy takatry ny sainao Andriamanitra. Ary izy ny tompony teny farany, fa le fahaizanao mionona mihitsy izay ny faoty anankiray nahatonga ny zanak'Israely tsy tafavoaka tany. Raha tsy hamatona maro nefa lalana tokony natao une semaine na 2 semaines raha-betsaka indrindra. Tsy nahay onona, mimononmonona, mitabataba, mipetsipetsona. Azany dia zavatra mahazo atsy. Za zao anisany. Za zao tena anisany. Asiko mafy ny tenako mangana hoy izy Paoly fa ndrao mitsory amin'ny hafa nefa za kosa ho lavina. Za zao dia anisany. Ary tena hoe tsatoato mihitsy tsy natsapana le memenina satria amin'ny toeram-piasana misy anahy moa zany misy caméra. Dia ohatran'ny hoe mana fotoana be zany fa le mpampiasa zany raha vao mihodina kely ianao dia efa lasa izy ery amin'ny caméra izy miantso anao, manontany anao. Ohatran'ny tsisy tany hitombenanao mihitsy zany vao mihodina kely anao dia maneno le izy dia miteny izy dia vao tsy hitany kely anao dia antsoina efa lasa izy. Zavatra ohatran'izany zany mana fotoana be. Dia tena hoe misy fotoana dia menomenona dia menomenona dia menomenona. Dia nefa rehefa avy nefa tsy mitondra ina le fimemenona fa mitondra ina mitondra atezerana dia ny atezerana iny mani mampanota. Raha vao tsy le fimemenona iny zany tena hoe raha vao tsy voafy anao dia mitondra atezerana enjana be dia le atezerana iny manosika anao hiteny zavatra tena mafy tena hoe tsy ampeverana ka hanenenanao. Ka izay mahatonga anahy hiteny hoe mila mahay manono teny isika satria raha vao tsy ampy ao amintsika izay fahaonona teny izay. Mila mihitsy tsika miteny tahaka ry Paoly teto hoe navoakeja manodidina azy izy nefa tsy verevitra nefa tsy mamory foa enjaina nefa tsy nafoya potraka anefa tsy maty. Satria maninona? Manana an Jesosy ianao andriavy sy andraona. Manana an Jesosy ianao miara-mandeha aminao. Izany aza kivy mahereza mahaiza mahono tena. Mora ny teoria zatra ny pratika fa zao foana ny atao hoe raha ohatra ve zavatra kely azonao efina nefa hitondra ny fanahinao iverina zero indray. Araka le niteneniko teo hoe raha zavatra tsy ambina kely zao ka tsy nainionina ianao dia verina indray zany ianao manipy an'le sio any anaty lavadrano indray satria ataontsika hoe nisitona an'le izy avy any ambanivany ianao zao dia nisy nanaiky atapoka dia vototra le izy dia miverina tsisy ranontsony eo anatiny iny. Tsy maintsy atsipinao indray iny ofeno dia misitrona moramora ianao dia mitandrina. Dia ohatran'izay le izy hoe le fiverenana ny tompo ry havana malala tena enjakenjana satria Satana tsy hamelanao irery mihitsy. Tsy hamelanao hiverina mamepony zany izy. Tsy hamelanao izy ary tsika rehetrarehetra vaovolombelona zany hoe rehefa misy zavatra manafy toana anao indraindray na manimba tsy manandalanao indraindray tsy moramora mihitsy ny alanao amin'ny zavatra iny fa tena mafy. Ka zany indrindra ny fitenenana aminao hoe tsaroa fa Jesosy eo foana. Ka na inona mety zavatra tena tsapanao tsy vitanao mihitsy ny manono tena, tsy vitanao mihitsy miady amin'io zavatra io, tsy vitanao mihitsy no makasitraka ny zavatra mitrango eo amin'ny tenanao fa ohatra mieritreritra foana ianao hoe tsy zao ny zavatra sahaza anahy, zavatra toy izao mety amiko, izany kosa tsy rariny, ty kosa tokony tsy zao fa tena mila tsika mahay manono teny. Tena mila tsika mahay manono tena satria Andriamanitra dia tsy hamelantsika ary. Ahitantsika tamin'ny tantaran'i Paoly zany manade tao an-tranomaizina ary izy ireo ny era fiderana dia na zavatra nitranga nisokatra ny tranomaizina ny fatorana. Ka ny anjarako sy ny anjaranao dia mideran'i Jesosy. Raha misy zavatra tena maninona ny fonao iny dia alefaso ny era fiderana ny raha mafy izao adonony ny problème iny dia ireo Jesosy fenoy zavatra tsara le zavatra ratsy mitady amenanao tady andrapaka n'le fo kelinao tobotoboka misefosefo iny tonga dia atsoy Jesosy iray era fiderana dia misavy zany. Tsisy olona tsy tokony ho tezitra ary na Baiboly ary dia manamarina zany tezera fa aza manotao izy ary aza toatra hatry masandro miletsika ny atezerana. Na inona mety ady atrehanao amin'izao dia mampahery anao indrindra tena hoe mampirisika anao sy mampahery anao mba tena ahono tena
manoloana izay zavatra atrehanao dia matokisa fahampandrisanao Jesosy fa tsy hamelanao zany. Tsy hamelanao izy. Raha tsy namelan-dreto apôstôly reto izy tamin'izany vaninandro tsy hamelanao mihitsy izy amin'izao satria ianao ny evangelista, ianao ny apôstôly. Ny anjaranao dia ny manatanteraka ny asanao amin'ny maha-evangelista-nao sy ny fanompona izay efa napetraky ny Tompo aminao. Dia voninahitra amin'Andriamanitra rery ihany fa ny famindram-po, ny fampaherezana ho amintsika tsirairay avy ary tena hanome fahaonoana tena ho antsika tsirairay avy ny Tompo mba tsy hahafahany Satana mandrobaka an'izay programa nasan'Andriamanitra izay efa napetraka Andriamanitra eo amiko sy aminao. Dia antsika hiara hivavaka ary. Misaotranao izay ry Tompo Andriamanitra ranay tsara indrindra. Misaotranao satria mandrakariva tokoa dia tena tsy ampy ao anatinay izay ilay hoe fahaonoana tiany izay fa tena mimenina mandrakariva izay ary tena matsiaro izay hoe mafy aminay ilay izy. Nefa ianao ary tsy mba namaly, nororana, nokapohana, nenjikendrihana, naratsiana, tsy namaly ianao. Tsy namaly ianao. Dia izany koa toetra tokony hanananay zandrikelinao izay manaratsy anao. Tsy vitanay amin'ny herin'ny tenanay nefa izany Jesosy. Isanao fa raha ny herinay sy ny tanjakay dia tsinitsiny izay, zava-pony izay, fa ny herinao no tanjakay. Ianao no ilainay Jesosy. Ka izany tena angatanay aminao hoe ampaherezo izahay. Avozy tanteraka ny hery ao anatinay, avozy isan'andro Jesosy. Ary indrindra dia ampaherezo ny mpanomponao manoloana ny ady hatreny. Tsy fantatro izay olana na zavatra mety misy any amin'ireto raha vaviko sy raha natahako izay mihaino reto, fa ianao ilay mahadinika ny voson'ny fo ary malala. Dia ianao koa no mahafantatra hoe inona ny antony nahatonga anao nampita taminay indray. Zany afatra izany Jesosy satria tsy izaho mihitsy nandeha hikaroka an'izany nandeha hamorona an'izany fa nanaiko fotsiny aho ho fitaovana. Dia tehirizo ny teninao Jesosy hamaka lalina ny amponay tsirairay aby ary tena hivoaka mpandresy mandrakariva izay mireny ady hatrehany ireny ka tena mba haihany ny tena Jesosy malala satria ianao mihitsy nefa mampianatra anay sy mihazona anay mba tanteranay ny tena sitraponao marina satria ianao ny modely aranay Jesosy. Zany ny bavaka izany Jesosy malala matonay raiso mandrakasitranao tehirizo izahay mamindrafo aminay miaradi-dalana aminay indrindra amin'izao andro faran'izao ampaherezo izahay ary aza manary anay hiala eo anatrehanao fa azony mafy izahay indrindra aza manaikitra ny fanahinao masina ao anatinay tsirairay aby mba ahafahanay mitera mandrakariva ianaranao tera sy ny Lazaro anao Jesosy ilay tompony tompo sy mpanjaka amin'ny mpanjaka zanak'Andriamanitra velona ilay efa nanjaka hatramin'ny taloha indrindra sakehitriny mandrakizay sotro Jesosy malalo. Amen. Dia mampaherantsika rehetra amin'ny anaran'ny Tompo dia raha tsy hanananao ny fahaonoana tena dia angatao hery amin'i Jesosy fa izy nefa professionnel amin'izany fahaonoana tena izany. Izy nefa nampianatra andreo mpianany teo aloha ary mbola mazoto hampianatra antsika ihany koa izay manaratsy azy amin'izao fotoana izao. Dia mampahery anao indrindra tahiny Tompo indrindra.